Mahakasika kosa ny fepetra takina ho an'ny olona ho Premier Ministre dia samy manana ny heviny avokoa ireo mpanao politika eo amin'ny hatrehany izany. Andeha ro henointsika ao anatin'ity fanetidiny ity ny andinidiny mahakasika ireo rehetra ireo. Iray feo mikasika amin'ny fepetra ilaina ho an'ny Premier Ministre vaovao ny solombavambahoaka isany Iary Andrianarivo filoha hevitry ny antenimieram-pireneny Faritany Fianaratsoa sy Rabehavana Ravelo Arivonjy solombavambahoaka Sambava no sady mpikambana ao amin'ny atoko HVM. Ho azy ireo dia olona manana traikefa ary afaka miasa haingana ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny tokony hipetraka eo amin'ny toeran'ny Premier Ministre. Voalohany aloha ny relationnel zany izy tokony olona afaka hiara-miasa akaiky amin'ny président. Zay aloha zany raha zahako olona mahafantatra tsara fomba fiasan'ny président ary afaka mandrafitra fomba fiasa zany amin'izay fomba fiasan'ny président zay olona afaka hiara-miasa aminy. Nefa koa afaka hitondra hevitra vaovao eo amin'ny président. Voalohany zay, faharoa dia olona manana ny personnalité matanjaka satria indiscipliné be zao tsika dia mila olona afaka mametraka zay discipline zay zany. Zay ny fahatelo, olona afaka anao relance institutionnelle satria tena bloqué daholo ny institution eto Madagasikara. Olona manana expérience na relance institutionnelle zany. Dia raha za zany no afaka mamporohevitra amin'ny président, olona manana an'izay no safidiko Premier Ministre. Sy avy amin'ny HVM no tokony ho izy fa avy amin'ny antenimieram-pirenena. Zay ngamba ny tokony ny adidinay zany manolotra izay hitanay metimety dia anjaran'ny filoha ny manapaka zay hitany mahasono vahoaka. Zay mila vitesse matanjatanjaka mitondra n'ity firenena ty zany. Zay zany raha ny olona jerenay dia ny olona zay afaka mampandeha Madagasikara ty rapide satria mila an'izany ny vahoaka malagasy ary zany koa ny targetran'ny filohantsika. Mitady vitesse mafimafy tsika farany andeha 20 km/h tsika teo mila mandeha 70 km/h ny Madagasikara. Zay ngamba ny critère azoko toranareo zay afaka mampandroso Madagasikara ty mafety Madagasikara ty mba hiazakazaka ny firaran'ny pirenena. Ny fanajana ny fepetra voalaza amin'ny lalam-pandrenana ny zava-dehibe ambony zavatra rehetra ho kosa Ramatoa Kristina Razanamahasoa sy ny ekipa amin'ny Mapara miaradia amin'ny Andry Rajoelina. Tsotrena izy raha ohatra ka najaina tanteraka ny lalam-pandrenana. Mety misy antony vera ny fahitanareo anazy ny andrasana n'ity hoe fivoriana ity hoe omaly vao misy anazy ny antony amin'izany. Manana olona ny hevitray rehefa jaina ny lalam-pandrenana dia miara-miditra amin'ny fanajana ny lalam-pandrenana tsika. Dia rehefa misy andraikitray amin'izay dia ataona ny andraikitray. Efa fantatry ny rehetra zao ny lalam-pandrenana. Samy malala ny article rehetra ao ny 54, ny 72, sy sisy zavatra vaovao nefa raha mahita io. Solombavambahoaka Mapara miaradia amin'ny Andry Rajoelina dia mbola tsy nanombotra anarana Premier Ministre teny amin'ny fahadidiana ny Repoblika.